Ity fambolekazo ity aloha zany dia hetsika efa fanaonay isa-taona izy ity, zany hoe isa-taona izay dia mamboly, ary ity toerana eto Ambatovitolaravavy ity dia efa atao hoe toerana fambolenay hazo isa-taona isa-taona. Novidinay ny hetsika fambolekazo satria ny antony dia rahantsika malala fa simba ny tontolo iainana amin'ny alalany hoe setroka atao fiara na ny doron-tanety na ny fandoroana fako. Eo ihany koa ny fahasimban'ny ala amin'ny alalany hoe fanapahana ny hazo, ny fanaovana tavy sy ny fanaovana ny charbon reny ihany koa. Dia izay indrindra raha misy hazo tapaka zany dia tokony rariny indrindra raha misy hazo hanoloana azy. Izay no nisafidianan'ny ONG Afamy amboly hazo amin'ity andro ity, zany hoe ho fikajiana sy ho fiarovana izay tontolo iainana izay. Dia androany dia hazo ary fototra no ambolenay. Izay ONG Afamy no tompo-marika amin'ny fikarakarana rehetra izay natao, fa isaorana ny olona marobe izay nanaovana antso, ireo tia tandrazana ka tonga namaly ny antso dia mahery ny 900 latsaka eo zany izay androany no tonga ety. Izao amboly hazo hitantsika ety izao dia tsy vitany hoe amboly hazo ihany izay. Ny fambolena hazo mantsy vetivety dia vita iny, fa eo ihany koa ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso ireny hazo ambolena ireny. Dia misy zany ny fikambanana Lovasoa izay miara-miasa aminay ety fotony ety. Dia izy ireo zany no manara-maso sy mikojakoja ary mikarakara ny zanakazo izay novolena. Fa ny sampandrarahany rano sy ny ala zany miaraka amin'ny fikambanana Lovasoa io dia miaraka miasa aminay isa-taona amin'izao fambolekazo sy ny fikojakojana ary ny fanaraha-maso ny hazo zao. Izao zany no atao dia fandraisanay anjara amin'ny hoe asa fitiavan-tanindrazana fikojakojana ny tontolo iainana, satria isika mahafantatra tsara fa miovaova be ny toetrandro, miovaova arak'izany koa ny zavatra iainantsika. Dia rariny sitsiny raha izany fambolekazo zany dia atao hoe anjara birikinay amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana ary koa amin'ny fanasoavana ny tanindrazantsika. Satria raha antsika malala fa voajanahary zany ilay fiovaovan'ny toetrandro fa tsy hoe amboarin'olombelona. Noho izany zany rehefa izay ny zava-misy dia isika indray koa zany ny miezaka hoe inona ny zavatra tokony ho ataontsika mba azahoantsika miaina zany sy mivelona manaraka an'izay fiovaovan'ny toetrandro zay. Raha tsy teny fotsiny zao ohatra hoe ny vokabary, ny fambolem-bary, ny anay moa zany ambomanarina dia nafinaritra fa na dia atao raha hoe tsy tena nahafa-po amin'ny ankapobeny ilay izy zato isan-jato dia mba nisy ihany ny vokatra niakatra tsara. Fa eo zany zao ny fambolena vary aloha dia ohatra ny mety ho amboarina zany ny fotoanan'izay. Dia tokony ihany koa zany isy ny voly avitra, satria isa-taona zatra hoe volana avril volana miandry ny anaovana vary alohany amin'ny septambra any vao misy fambolena, dia tokony isy voly avitra zany atao mba ahafahana hoe, satria kely ny vokatra azo tamin'ny vary dia mba misy voly avitra ohatra hoe ovy na zavatra ohatran'izany mba ataon'ny mpamboly indray zany ahafahana misy zavatra mba azo foana zany ho an'ny olona mpamboly tsirairay avy. Ny ambolenay androany zany satria izay ny tena mety amin'ity toerana ity dia azo kesika foana zany ny ambolenay izay arivo fototra zay zany dia azo kesika. Ny akamaroan'izy ireo nefany dia dobla misy raha 3 ao anatin'izy, zany hoe mahery ny arivo zany ny azo volenay androany.